Epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Efesianina, toko 7. Noho izany, izaho Paoly, izay migadra noho ny amin'ny Kristy Jesosy, hanasoavana anareo hafa firenena, dia mangataka amin'Andriamanitra ho anareo. Matoky aho fa efarenareo ny andraikitra totosaiko aminareo noho ny tombontsoa nomen'Andriamanitra ahy. Fanambarana avy tamin'Andriamanitra no nahalalako ny tsiambaratelony. Efa nisy voasoratra fohifohy ihany momba n'izany tetsy aloha, ka raha mamaky ianareo dia ho hainareo fantarina ny fahalalako ilay tsiambaratelo momba ny Kristy. Tsy mbola nampahafantarina ny olona izany tsiambaratelo izany tamin'ny andro lasa. Fa ireo apôstôly sy mpaminany voatokana ho an'Andriamanitra kosa no nanambarana azy ankehitriny noho ny asan'ny fanahy masina. Izao ary izany tsiambaratelo izany. Amin'ny alalan'ny vaovao mahafaly, ny hafa firenena dia natao hitambatra amin'ny jiosy ka hiara-mandova ny zava-tsoa natokan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. Sy ho tena iray ihany, ary iombona anjara amin'ny fampanantenan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tonga mpanompo ny vaovao mahafaly aho, noho ny tombontsoa nomen'Andriamanitra ahy maimaimpoana araka ny fiasan'ny heriny. Kely noho izay bitika indrindra amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra aho. Kanefa nomen'Andriamanitra izany tombontsoa izany, dia ny hitory amin'ny hafa firenena ny vaovao mahafaly momba ny harenan'i Kristy tsy hitalana, ary hampazava amin'ny olona rehetra ny fomba hanatanterahan'Andriamanitra ny tsiambaratelony. Hatrizay dia voaafy natao amin'Andriamanitra pahary ny zavatra rehetra izany tsiambaratelo izany. Fa ankehitriny kosa naseho tamin'ny alalan'ny fiangonana izany, ka tonga fantatr'ireo fanapahana sy ny fahefana eny anabakabaka ny fahendren'Andriamanitra. Dia fahendrena mahefa zavatra tsy tambo isaina. Izany raha teo no fandaharana hatrizay ka notanterahin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy Tompontsika. Ary isika efa tafaray amin'ny Kristy dia manana ny fahasahiana manantona an'Andriamanitra amin'ny mpahatokiana noho ny finoana ny ainan'i Kristy. Koa izany no angatahako anareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriana manjoa ahy hanasoavana anareo, fa misy vokany be voninahitra ho anareo izany. Noho izany no andohalehako anatrehan'Andriamanitra iray, izay antom-pisian'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Mangataka amin'Andriamanitra aho mba homena anareo araka ny haren'ny voninahiny, ny ho atanjahany fatratra ao anatinareo amin'ny herin'ny fanahiny, ka hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, dia hamahatra tsara sy ho mafy orina amin'ny fitiavana ianareo. Mangataka amin'Andriamanitra aho ny ahaizanareo mba ny vahoakan'Andriamanitra rehetra mahafantatra tsara ny fitiavan'i Kristy, dia izay sakany sy ilavany ary ahavony sy ahalaliny. Engany ho fantatrareo tokoa ny fitiavan'i Kristy, na dia tsy mety ho fantatra tanteraka na oviana azy izany, mba hamenoana anareo ka hidiranareo ao amin'ny hafenoana rehetra ananan'Andriamanitra. Ary ho an'Andriamanitra izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay angatahintsika na heverintsika aza, araka ny heriny miasa atao amintsika, ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy, manerana ny taranaka rehetra mifandimby sy mandrakizay. Amen.